Lalam-pirenena faha-efatra amby efapolo na ny RN44 nofiratsy sisa ny lalan-dratsy teo aloha toy izao hitantsika izao ny atsaran'ny lalana. Tanteraka ny filohan'ny Rajoelina ny fanamby sy ny velorano nataony tamin'ny vahoaka naloatra mangoro. Vita tara na goudron iray manontolo ny lalana miaingo eo Moramanga hatrany Ambatondrazaka. Efa tsy nanantena ny avy tan'ity lalana ity intsony ny ankabeazan'ireo mpampiasa izany. Betsaka hoy izy ireo no nampanantena fa ny filohan'ny Rajoelina irery ihany no ny tanany teny nomeny. Betsaka aloha ny teny hoe amboarina sy ty fa zao izy ty vao vita. Ary tena sapanay ary fa hoe tena vita marina le izy amin'izao. Sarotra be ny nanantenana satria 2009 nefa nampiasa an'le lalana zany, nefa nanao taxi brosy. Dia efa tsy dinino mihitsy hoe ho vita le izy fa nefa ankehitriny vita le izy dia faly be zay mahita le izy hoe vita. Nisan'ny Rajoelina nanao velorano dia efa manantena zay hoe vita. Ino tsy fa vita an'io. Atondro sasany dia efa tonga any Moramanga. Nafirina mitondra teo aminazy zany zay vafapo hoe mandeharana goudron tsara tarehy be. Vetivety zay dia tonga amin'izany hoe Ambatondrazaka Antananarivo zany dia teny amin'ny lamina dia milamina. Maro ny atao hoe mpitondra izay nifandimby mikasa hoe nanam-pikasana atao anaty propagande ilatsany izy ireny mba hoe hanamboatra an'ity lalana ity dia tsy tanteraka izany raha tsy tamin'ity fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina ity. Raha tsy ahivona ny taona 2024 nandritra ny fampelezan-kevitra nataony ny filohan'ny Rajoelina no nanao velorano tamin'ireo vahoaka tato anatin'ny faritra loatra mangoro fa ho amboarina ny lalam-pirenena faha-efatra amby efapolo ary tsy maintsy hovitainy. Taona 2024 izao hitantsika izao tanteraka amin'ny atsakany sandavany ny velorano nataon'ny filoha. Vitany ny nanamboatra ny lalam-pirenena faha-efatra amby efapolo, lalam-pirenena tsy mba nisy nijery hatramin'izay. Betsaka ny foto-drafitrasa efa natao, betsaka izay foto-drafitrasa nataontsika izay fa ity RN44 ity miavaka ary ao anatin'izao famaranana ny mondana ny fepitaona iasaka izao dia nandrasako mihitsy hoe le tsisy nino, le tsisy nabit, le tsisy nanao no amaranantsika azy amaranantsika anazy satria izao na dia betsaka aza atao anatin'izay andro vitsivitsy zay no misopatra manakana ny lalana. Ao ny sasany dia miteny mihitsy hoe rehefa tonga ao zay dia arotanay izay namboarina dia ka bulldozer zany dia andravan'io lalana io. Ao ny sasany teny hoe tsy ho vitanareo ny zavatra tsy vitanareo vitanay, ny zavatra tsy ataonareo ataonay. Marina sa tsy marina? Ary tsy ho ny farany satria izao misy teny hoe zay natombokao tsy maintsy farananao, zay natombokao tsy maintsy tokananao. Marina sa tsy marina? Zay namboarinao tsy maintsy vitainao. Ka zao no izy io RN44 io zavatra tsisy navita io hatramin'izay. Zay ny antony nanaovako velorano taminareo satria tsy nintsony ianareo fa naka rano tao anatin'ny koveta mihitsy satria hoy za hoe ahoana moa io RN44 io monsieur le président, vitanao ve io? Zay ny teneniny ray aman-dreny taty dia nijerevako izy niasokoko ny solomasoko teo zao jerevo ny masoko, jerevo raha mandaingy fa za zay teneniko dia taterahako fa jerevo tsara fa vitaiko ary tsy maintsy vitaiko eto anatrehanareo ray aman-dreny. Raha mikasika ny Ambatondrazaka manokana mahasamy laza ho retany sy rendanitra fa afatrosa satria vita ny RN44 atopolazotopolaz. Tsy maintsy ampandrosotsika Madagasikara ary ny olona mitatana ny Madagasikara tsy ilaitsika olona nandrakandrana, tsy mahay mitatana fa milaza hoe za koa mahavita dia hoe anao mahavita konga io izy io vitany hoe mahavita. Marina sa tsy marina? Tsy mila olona manandrakandra antsika. Marina sa tsy marina? Tsy mila olona mitsapatsapitsika. Tsika ihany koa tsy hiverin-dalana. Ny lalantsika efa mazava, ny lalantsika efa mahintsy. Marina sa tsy marina? Noho izany tsy hiverin-dalantsika fa io lalana io ho tohizitsika ny lalana ary mbola anao lalana hafa maromaro sy betsaka kokoa
ohatria amin'ny faritra loatra mangoro a sy manerana amin'ny Madagasikara tsika tompolavy ekrena sa tsy ekeny lalandra mampiodina ny toe-karen'ny firenena ity lalam-pirenena faha-efatra amby efapolo nataon'ny fitonam-panjakana lahara-pahamehana ity. Ny faritra loatra mangoro izay anisan'ny sompotry Madagasikara amin'ny resaka vary sy ny vokatra maro samihafa. I Madagasikara iray manontolo araka izany no azo tombony, fa eo ihany koa ireo mponina mampiasa izany mivantana. Koatranay rita aingana mihitsy le izy. Ohatran'ny taloha zay raha mandeha Moramanga Moarang zany mandany adiny roa eo, adiny ray sasaka. Zao efa sasakadiny mahery eo dia vitanay Kibota. Izay aloha dia tena makasitraka anazy satria zay avy any am-Bembara. Dia hitanay hoe mifatongavan'ilay mpanao lalana tateto zany dia tena nampivoatra an'ilay tanàna. Dia tena hitanay nisy fivoarana fahavitan'ilay lalana satria raha ny tanànanay taloha nangina be na io tsena io raha tsisy olona fa ny fahavitan'ilay lalana zany dia tena hitanay hoe tsara be dia azo tena azo loatrana fitokisana izy raha ohatra aloha zao voka-tsoa dia zao hoe raha mandeha ny Tananarivo ianao zao dia afaka miverina androany ihany. Lalana manaraka ny finitra takian'ny fanamboaran-dalana no nanaovan'ity lalam-pirenena faha-efatra amby efapolo mampitohy ny Moramanga amin'ny Ambatondrazaka ity. Ankoatra ny lalana vita tara na goudron iray manontolo, misy ireo famantarana rehetra ihany koa eto, toy izany ihany koa ny fivoahan'ny rano. Fanambo nataon'ny filoha Andrajoelina ny hanao lalana olovain'ny taranaka Faramandimby. Manaraka ny fenitra amin'ny mahalalam-pirenena, ahitana ny takelaka isan-karazany sy ny toromarika ilain'ny mpampiasa lalana ary vita tara manontolo ny lalam-pirenena faha-efatra amby efapolo. Natomboka teo maro voay hatrany am-boasary ny fanamboarana andiany voalohany izay niandreketan'ny orinasa CGC. Ny mampitohy anam-boasary sy vodiala ny andiany faharoa izay notanterahany China Road and Bridge Corporation ny CRPC. Tafiditra amin'ilay tetikasa pacte na ny projet d'appui à la connectivité des transports ny fanamboarana ny lalam-pirenena faha-efatra amby efapolo eo ambany fiahin'ny ministeran'ny asa vaventy. Fa mitohy hatrany kosa ny asa fikojakojana ny lalana amin'ny refy 7 kilometatra mampitohy ny vodiala hatreo Ambatondrazaka Tapitanana na ny entretien courant. Tsara ho marina ty ampiandohana fa ny famatsiam-bola tamin'ity fanaovana ny RN44 tia dia zao fitondrana ankehitriny zao no nitady ny famatsiam-bola rehetra nanatanterahana ny asa. Maninona moa no natao ty lalam-pirenena ity zay tsapan'ny filoham-pirenena fa sopotry Madagasikara amin'ny vary ny faritra loatra, eo ihany koa ny fijaliana amin'ny fandehanana amin'izany lalana zany ary zanaky ny faritra ny tenanay Andriamatofiloha misy fotoana matory eny an-dalana. Lalana 800 kilometatra atao Ndroandro. Ankehitriny kosa zany lalana izany dia adiny roa dia tafavoaka eny Moramanga. Izao fahavitan'ny asa zao moa Andriamatofiloha dia manam-porofo hatrany mahatompon-daka anao amin'ny fanarenana ny fotodrafitrasa ka hita mibaribary amin'izao voatsela tsika nanokana ny RN9 fa teo tsika nanokana am-poantsapazana ity ihany koa ny RN44 otokanana makasitraka makatelina Andriamatofiloha. No ny toromarika ny menao ihany koa Andriamatofiloha dia en chantier tanteraka ny lalam-pirenena rehetra eto Madagasikara. Tsara ho marina amin'izany ihany koa fa misy asa goavana ny andeha tafiditra ao anatin'izany ny flyover eo nosy zato lalam-pirenena fahafolo lalam-pirenena faraky amin'ny telopolo makasitraka makatelina Andriamatofiloha voninahitra any izahay anatanteraka toromarika izay omenao. Famatsim-bola avy amin'ny Japonais amin'ny alalan'ny Shika no nahafitana ny tetezana antsapazana eo amin'ny point kilometrika PK 65 miampy 700 sy 700 amin'ny lalam-pirenena faharoa. Vita beton manontolo mirefy 30 metatra ny tetezana. Amin'ny volana Desambra kosa no ifarana tanteraka ny fanamboarana ny tetezany Mangoro eo amin'ny point kilometrika na ny PK 470 miampy 200 amin'ny lalam-pirenena faharoa hatrany. Tetezana mirefy 200 metatra ny eo Mangoro. Moramanga Ambatondrazaka raha amin'izao izany zao amin'izay moa mijanonjanona dia amin'ny adiny 4 eo. Fa taloha izy adiny 9 adiny 7. Raha aminay mpitatitra aloha zany dia tena tsara izy. Ary io
io koa zany efa fa nivavahana hatramin'izay mihitsy no tena marina satria isa moa tsy tia zavatra tsara zany ary na amin'ny asanao ary ny fitebitebeny ny an-dalana marina fa tonga any amin'izay toerana le dia efa fa afaka aloha hatretana satria efa fa isan'ny zavatra ray mahafaka an'izay io lalana tsara iatana Ambatondrazaka. Raha iteny fotsiny hoe Moramanga Ambato zao taloha eo amin'ny adiny enina adiny dimy eo farany mandeha tena fa manao zay tseranena mihitsy amin'izany amin'izao izy eo amin'ny adiny telo tena misy différence atsasaky ny lera tamin'ny taloha mihitsy zany. Izy rery ihany navita n'ity lalana ity fa tena faly ary mbola tena manongana anazy hatramin'ny farany. Mbola tena ina ito izany ny asa fitondrana hatramin'izao mbola haritra ohatr'izay ny raha mandeha. Izay ngamba nahazo betsaka indrindra tamin'ity foto-drafitrasa ty. Fanirene dia fanirene mihitsy ny tohizan'ilay lalana hatrany avy voatraivo mihitsy ary ny tena marina. Vitan'ny filohan'ny Rajoelina avokoa araka izany izay nampanantenaindy ho an'ny mponina Ambatondrazaka sy aloatra mangoro. Saika tafapetraka teto avokoa ireo foto-drafitrasa tena ilain'ny vahoaka. Anisan'ny lehibe indrindra tamin'izany ny lalam-pirenena fa 420 mampitohy ny Moramanga sy Ambatondrazaka izay vao notokanana. Teo ihany koa ny lalana eo Manainga Zipo sy ny Pont Café. Ankoatra ireo, anisan'ny faritra nisitraka ny sekoly manara-penitra ny faritra loatra mangoro. Teo ihany koa ny hôpitaly manara-penitra ary nandritra izao fandalovan'ny filohan'ny Rajoelina taty an-toerana izao indray notokanana ny birao vaovao ny fitalevam-barotra ny filaminam-bahoaka. Toy izany ihany koa ny toby famokarana herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro, ny ozinina fanodinana voatabia ary ny kianja manara-penitra. Vao maika nampitombo ny fitiavan'ny vahoaka aty an-toerana azy izany, mifamatotra ny rotonta. Manam-pirofo izany ireto vahoaka marobe tonga teto amin'ny kianja manara-penitra ireto. Nanoloana azy ireo no nanamafisan'ny filohan'ny Rajoelina ny mbola fahavononany anohy ireo ezaka rehetra efa natao taty Ambatondrazaka sy aloatra mangoro. Mbola maro rahateo ny asa fampandrosoana tokony ho tohizana. Satria akaiky ny foky ianareo, tiako ianareo, ary raha mbola amen'Andriamanitra fahasalamana, raha mbola amen'Andriamanitra tandatsay, tsy tsahatra ampandroso an'i Madagasikara, ary tsy tsahatra mihitsy anakaikikaiky kokoa aminareo. Betsaka ny foto-drafitrasa izay nataontsika. Fa zao mbola anao lalana betsaka kokoa isika, mbola anao hôpitaly tsika, mbola anao kianja tsika, mbola anao foto-drafitrasa maro isan-karazany tsika. Fa zao ny zavatra lazaiko anao, anakaiky kokoa anao manomboka zao. Ianareo tanora izay tsy anasy, anampy anareo sy anakaiky anareo. Ianareo vehivavy manano teny, ianareo vehivavy renim-pianakavia, anakaiky kokoa sy tianareo bebe kokoa. Ekena satsakeny. Ianareo mpianatra, ianareo mpampianatra izay mbola tsy recruté, anakaiky kokoa anareo ary anao recrutement fahobea ho anareo izay mbola tsy recruté. Ekena satsakeny. Zao ny zavatra lazaiko aminareo. Na misy misakana, na misy manaratsy, ohatra ny RN 44 tsy misy asakana ny lalantsika ary tsy misy asakana ny sitrapon'Andriamanitra. Hatramin'izay Ambatondrazaka, hatramin'izay natongavako teto, mbola tsisy fanehoam-pitiavana, mbola tsy misy olona betsaka toy izao tonga teto Ambatondrazaka, sabako vatinareo atiky sakasaba, ekena satsakeny. Olona nezao zareo, vahoaka nezao zareo, ny fitiavan'io rehefa mipotsaka dia tonotoadrano tsy azo toerina rehefa ty Ambatondrazaka, na iza isakana, na iza tivalana, tsy maintsy miaraka amin'ny andro Rajoelina, tia andro Rajoelina. Ekena satsakena. Raha hoketiky zany dia atsangano tao amin'ny tanatsika rehetrarehetra, hita tsy disy fanantenana satria zao efa mba imbetsaka ihany teto Ambatondrazaka, efa fantatry fa tiana Ambatondrazaka satria tamin'ny filoha fividianana filoham-pirenena farany teo raika amin'ny 500 ny vato menareo zany hoe raha tamin'ny fiodinana voalohany zany zay dia premier tour de l'année teto Ambatondrazaka.
farany fahitako anareo efa teto amin'ity kianjo tya efa betsaka ny toerana nandalovaka fa ny androany 6 septembre 3 record ny fandraisana Ambatonazaka ary mitombo ny fandraisana Ambatonazaka sy ny fitiavana Ambatonazaka anyandro rajoela tokotokvary ekena satsy ekena. Ankoatr'ireo vahoaka marobe nanotona ny filohan'ny Rajoelina teto Ambatonazaka, tonga maro ihany koa ireo olobe, olom-boafidy sy mpanao politika maro avy eto an-toerana sy avy amin'ny faritra manodidina. Izy ireo izay samy naneho ny fahavononany ifanometanana hatrany amin'ny filohan'ny Rajoelina amin'ny asa fampandrosoana ny firenena.